Miaraba tomboky lahy sy tomboky vavy, tonga soa ato anatin'ny fandarana ALALINO. Ny mikasika ny fanovana natao tamin'ny lalàna mifehy fizakana ny zoam-pirenena malagasy. Ireo teboka tsara ho fantatra momba izany, ny antsipirian'ireo norainao ato anatin'izao fandarana manokana izao. Dingana iray ny vita teo amin'ny fanitsiana lalàna mifehy fizakana ny zoam-pirenena malagasy. Lalàna vaovao izay natao ameno sy anitsy ny voalazana lalàna teo aloha. Araka ny efa naraintsika teto amin'ny fandarana trany, isan'ny olana sedrany vehivavy malagasy ny tsy fahafahan'izy ireo mamindra mivantana ny zoam-pirenena amin'ny zanany. Ankehitriny, araka ny voalazan'io lalàna vaovao io, mananjota teraka ny vehivavy malagasy ny amin'ny fampitana tsy misy fepetra izany zoam-pirenena malagasy izany amin'ny zanany. Na izany aza, teboka maro ao anatin'ny fehezan-dalàna mifehy fizakana ny zoam-pirenena malagasy no mitaky fanovana lalina. Tsy voaresaka tao anatin'ity andinin-dalàna vaovao ity ohatra, ny mikasika ny famindran'ny vehivavy malagasy ny zoam-pirenena amin'ny vadiny. Tsy nasy-panovana ihany koa ireo fepetra takina amin'ny olona maniry nizaka ny zoam-pirenena malagasy. Lohahevitra iray tsy nahitana fanovana ihany koa ny mikasika ireo tsy manatsata moa eto Madagasikara, tsy mbola misy ny vahaolana manokana mikasika azy ireo hatramin'izao. Antsipiriany amin'izany no arahinao ato anatin'ity fanadihadiana manokana ity, asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Azavaiko aminareo eto ny mahazo an'ireo apatrida trangan-javatra mampalahelo iray eto Madagasikara. Andiny vitsivitsy ao anatin'ny fehezan-dalàna mikasika ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy no nasy-pantsiana tamin'ny alalan'ny lalàna 2024 ny faha 15 Desambra 2024. Isan'ny nasiana fanitsiana tamin'izany ny andininy fahatelo, fahasivy, ny faha 12, 13, 70 ary ny andininy faha 15 tao anatin'ny lalàna taloha. Ambarana andininy fahasivy mazava tsara amin'ity lalàna vaovao ity fa malagasy ny zozateraka avy amin'ny iray na tsy ireny malagasy. Araka izany, manana zo feno ampita tsy misy fepetra amin'ny zanany ny zoam-pirenena malagasy ny vehivavy malagasy manomboka izao. Fampitana ny zoam-pirenena amin'ny zanany izay tsy miankina amin'ny zoam-pirenena iray na ny satam-panambadian'ny iray aman-dreniny. Misoroka ny fitombon'ny olona tsy manatsata ity lalàna ity saingy tsy mbola manafoana azy ireo. Ankehitriny nefany tonga dia voasoroka zany ny apatridi amin'izay situation zay. Donc le fiovan'le lalàna dia misoroka amin'ny ampahany ny situation d'apatridi eto Madagasikara fa tsy manala ny situation d'apatridi. Satria na ny antony fantatritsika tsara fa eto Madagasikara eto zao dia betsaka ny ankabeazan'ny apatridi dia efa olon-dehibe. Eo zany mety hoe efa maty ny ray aman-dreny sy sisa dia tsy afaka se prévaloir amin'le lalàna le hoe mifindra le nationalité n'le zanany amindreniny amin'le zanany sy ny sisa. Dia ny voie anankiray mbola tokony hosokafana zany dia naturalisation, satria izay koa zany fomba anankiray ahazoana nationalité. Tsy mama amin'ny manontolo ny resaka apatridi le loi fa mbola betsaka ny zavatra tokony hovaina. Misy discrimination mbola mitombonao misy fanavakavahana mbola mitombona dia fanindrina zany dia hiala le resaka discrimination sy ny fanavakavahana amin'ny endra maro samihafa. Ho an'ireo solombavambahoaka ny fiditsinan-dany ity lalàna vaovao ity, isan'ny tombontsoan'ny vehivavy malagasy ity fanavaozana ity. Nisy tamin'ireo solombavambahoaka vehivavy ihany koa no efa nisedra ny olona tamin'ny fampiasana lalàna teo aloha. Anamora ny resaka fandovana ihany koa ny fanavaozana ity lalàna ity, indrindra ho an'ireo vehivavy malagasy manambady vahiny na manambady olona tsy manatsata. Dia niatra tamiko ilay izy tena niatra tamiko manokana mihitsy ny antony dia zao nanambady métis ny zanako vavy. Dia tany andafy niteraka ilay zafikeloko ody zany io zazo io tsy navelan'ody teto Madagasikara, tsy namena sauf conduite tsy nasy passeport fa hoe vazaha ny rainy. Le vazaha rainy io nefa anarana gasy fotsy, anarana vazaha fa nationalité malagasy. Niakatra tany amin'ny tribunal mihitsy zay vao afaka nahazo passeport zany le zazakely. Zay moa zany entre ao anaty finonteny fotsiny. Fa ny mahatsara anazy zany dia zao hoe io zaza io tsy mila mangataka, tsy mila inona fa teraka ny zaza sady malagasy amin'ny reniny no manana zay zoam-pirenen'ny rainy izy. Dia raha tiana tenena zany hoe double nationalité ngambany hoe
raha izay fa ny tena hoanay vehivavy malagasy zany marary anay mihitsy hoe zanaka izao ve dia tsy afaka izaka ny zoam-pirenena malagasy dia niady mihitsy zany a ny vehivavy parlementaire hoe tsy mety io fa tsy maintsy a mandray an'izay zo mivantana tsisy alarolaro fa raha voateraka ny zaza zanaka malagasy vehivavy a tonga dia mizaka ny zoam-pirenena malagasy na inona rainy amin'ny maha-malagasy a ny tena mamindra ny zoam-pirenena amin'ny zanaka ny tena resaka fotsiny zao resaka fandovany ny zanako zafika tokony mandova raha raisany nefany fananantany tsy mahazo misoratra tany tsy mahazo manana misoratany ny vahiny ka raha vahiny ary ny zanako za mamela tany za mamela trano tsy afaka andova trano somary manahirana ihany zay zany tombontsoa lehibe voalohany zay any amin'ny tany mandroso indrindra fa Eropa afaka napita tsy misy fepetra ny zoam-pirenena amin'ny zanana ny vehivavy mba ho fanajana ny zon'ny tsirairay amin'ny tokony anana ny zoam-pirenena raha ny eto Madagasikara isan'ny zava-baovao io lalàna io zava-baovao saingy mavahaolana maro amin'ny sehatra maro samihafa toy ny fahafahana miditra an-tsekoly ny fahafahana mivezivezy malalaka maneran-tany ny fahafahana mandray anjara amin'ny fifidianana natao eto Madagasikara dia ny zavatra tapaka zany tao amin'ny antenimieram-pirenena dia ny reny vehivavy izay manambady vahiny dia ny zanany zany avy hatrany dia mizaka ny zoam-pirenena malagasy zany moa ka zavatra tsisy taloha zany hoe vehivavy malagasy dia manambady vahiny dia ny zanany tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy avy hatrany zay zany zavatra nisy hatramin'izay dia tamin'ity lalàna ity zany dia niekena zany ny fizakany le zaza nateraka le vehivavy izay manambady vahiny ny zoam-pirenena malagasy zany efa digana lehibe zany zay nanisy aza ny fanavaozana ny lalàna amin'ny feny fizakana ny zoam-pirenena malagasy tsy manafoana ny tranga tsy fananatsata izany fanavaozana izany lafy ny zavatra maro no mbola mitaky fanovana sy fanavaozana mba hisorohana asiana foanana ny tsy fananatsata eto Madagasikara mbola maro ny endrika fanavakavahana hita ao anatin'ity lalàna vaovao ity fa nisy ny fiovana fa mbola misy koa ny fanavakavahana ao amin'ny code de nationalité malagasitsika ohatra ny hoe ny vehivavy malagasy zao dia tsy afaka mampita nationalité amin'ny vadiny vahiny nefa ny vadiny vahiny na tsy afaka mampita nationalité amin'ny vadiny vahiny na vadiny apatride nefa ny lehilahy malagasy afaka dia ny zaza zany teraka ray aman-dreny apatride dia hijanona ao apatride dia hifindra de génération en génération le apatride tsisy koa zany ny disposition manamora ny naturalisation ny apatride eto Madagasikara fa atao mitovy ohatran'ireo vahiny izy ireo nefa ao anatin'ny lalànantsika dia misy an'le hoe bureau des apatrides io bureau des apatrides io dia commission interministérielle fa mbola tsy mise en place izy io nefa efa voateny tao anaty lalàna zay zany ny ankapobeny tena fanavakavahana mbola hita ao amin'io code io dia misy koa moa zany fanavakavahana amin'ny resaka fahasalamana sy le handicap ny any velany zany dia ohatrohatran'izay daholo ny akamaroany ny Frantsa zao dia ohatra hoe misy gasy dia vaza dia azo nylay zoam-pirenena zany rehefa kely eo taloha moa izy automatika fa amin'izao fotoana zao mbola mpiandrasana kely ka tokony izay koa zany aty amintsika aty hoe misy vehivavy gasy nambady vahiny dia tokony izakany izay zoam-pirenena zay izy fa io zany miankina amin'ny fanitsina ny lalàna izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao araka ny antotan'izy avy amin'ny UNHCR na ny sampandrarahan'ny firenena mikambana amin'ny sahana Eropa Soaponenana mahero ny folo tapitrisa ny olona tsy manatsata maneran-tany ary ny iray apatelony ireo dia ankizy avokoa ho any eto Madagasikara manokana any amin'ny faritany Mahajanga no ahitana tsy manatsata betsaka raha oharina amin'ireo faritany hafa manerana ny nosy isan'ny lasibatra amin'izay tsy fananatsata izay ihany koa ny ankizy eto Madagasikara vokany maro tsy afaka mandeha ny an-tsekoly noho ny tsy fananana taratasy ara-dalàna misy ihany koa anefa amin'izy ireo no mianatra ny an-tsekoly ihany saingy tsy afaka manatrika amin'ny fanadinam-panjakana noho io antony io hatrany ohatra amin'izany EPP ao amin'ny komina Andriba izay ahitana mpianatra 27 araka ny antotanisa avy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena
ahina hoe ireo tompona ndraikitra ny ampitombo ny isan'ireo ankizy tsy manatsara noho ny antony maro samihafa. Noho ny fahitanay an'io andribo io izay sécurité efa ela be commune an'andribo izany tena commune efa ela be teto Madagasikara dia io sekoly io efa somary antitra koa nefa izany hoe le fotodrafitrasa zany efa tsy mifandraika intsony amin'ny filan'ny ankizy amin'izao ny mpianatra ao be da be dia anisan'izay ny tena safidianay anazy eo zany le cas anankiray hoe misy risque d'apatride be ao aminazy fa le cas-n'le fotodrafitrasa ihany koa sy le fahalaviran'le commune mihoatra ny maheva tanàna sy tanàna dia tao anatiny daholo izay condition rehetrarehetra izay. Dia raha eo amin'ny ankizy indray ilay zany dia tsy tokony hipetraka hoe satria tia manana finoana ohatr'izao dia tsy ho raisiko, satria hafa ny anarany ranony dia tsy ho raisiko, fa tokony hiara-aina miaraka ao daholo zany satria tsika eto Madagasikara samy manana ny isa-paritra tsika anankiray eto fa samy manana mampiavaka anazy tsirairay ary ny faritra tsirairay dia fantatritsika fa mifamezivezy dia mifangaroaro ao tsika lasa fiarahamonina anankiray dia izay zany tokony hiainana fa tsy tokony hoe ry anona varia ananina na ry anona varia tsempy sy avara any amin'ny renin-jaza ny olona no teraka ny renim-pianakaviana mety tsy hanana kopia ilay zaza dia araka ny azavaina teo zany hoe mety hosahirakirana izy rehefa mitoy ao aoriana. Ho an'ireo olona maniry ny zaka ny zom-pirenena malagasy dingana maro no tsy maintsy lalovana ary atota taratasy maro ihany koa tsy maintsy homanina amin'izany. Araka ny dingana tsy maintsy arahina apetraka amin'ny lehiben'ny distrika any amin'ny toeram-ponenana ny fangatahana ny fizakana ny zom-pirenena. Anjaran'ny lehiben'ny distrika kosa avy eo ny manendry ny olona no fanadihadinany amin'ny fiainan'ny mpangataka ary maso amin'izany ny fiainan'ny mpangataka eo amin'ny fiarahamonina sy ny fokotany misy azy. Ny mety efa nanenjehana azy teny amin'ny fitsarana na tsy. Aorian'izay maneho ny heviny mikasika ny fanadihadinany ny ministry ny fitsarana ka alefa andalo any amin'ny prime ministre sy ny filohan'ny repoblika izany. Ity farany tompony fanapahan-kevitra farany ny tokony hanomezana ny zom-pirenena na tsy ny mpangataka. Fitim-panjakana no mamoaka ny nationalité naturalisation ny fananana ny taratasy fizakana ny zom-pirenena malagasy ihany no manaporofo ny mahateratany malagasy ny olona iray. Ny fangatahana fizakana ny zom-pirenena malagasy zany dia misy fizarana roa. Voalohany indrindra aloha misy le hoe demande de naturalisation natokana ho an'ny teratany vahiny mihitsy tena teratany vahiny tanteraka zany dia tsy maintsy efa mipetraka teto nandritry ny 5 taona mialohan'ny nametrahana le fangatahana tsy tapatapaka mihitsy zany fa mipetraka teto foana teto Madagasikara foana. Fipetra takina amin'ireo moa zany dia hoe tsy maintsy feno 20 taona tsy maintsy tsy nisy rongromo miaraka tamin'ny fiarahamonina malagasy zany hoe manana tsy nisy sazy tsy nisy zavatra nanenjehana ary tsy maintsy efa mahay miteny gasy tsara toe-pahasalamana ihany koa tsara na ara-tsaina na ara-batana. Dia misy fipetra anankiray raha ohatra raha hoe mahafeno ny fipetra rehetra zany le olona misy fipetra takiny lalandreo ka feno ny fipetra dia tsy zo zany hoe tsy droit tsy zo le azahoana le nationalité malagasy fa fanontaniana mipetraka raha misy olona na efa mipetraka tety efa ela ka mahafeno andreo fipetra reo dia fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny tombontsoa azon'ny Madagasikara, inona ny tombontsoa azon'ny malagasy apititra anazy ho isan'ny teratany malagasy. Ary hoe inona ny soa vitany inona ny intérêt, inona ny tombontsoa ho azon'ny Madagasikara raha mampiditra anazy ho teratany malagasy. Ka noho izany dia tsy voatery hoe ahazo tsy droit zany le izy na dia mahafeno andreo fipetra reo. Aorian'ny fahazoana izay zom-pirenena malagasy izay nefa mbola misy ihany koa fiampitoana apetraky ny lalàna ny amin'ireo fampiasana ny zom-pirenena malagasy. Tsy afaka hiditra ho mpiasa-panjakana ohatra ireo vahiny ho nahazo zom-pirenena malagasy raha tsy afaka 10 taona aorian'ny nahazoana izay zom-pirenena izay. Toy izay ihany koa ny fampiasana ny zoara politika toy ny fahafahana mifidy sy mirotsaka hovidiana. Araka ny efa nentina tamintsika tamin'ny fanadihadiana voalohany mikasika ny fizakana ny zom-pirenena malagasy, tsy voafaritra mazava ny tena malagasy amin'izao fotoana izao. Fivangarom-piavy ka samy manana ny anarany, ny vodikodiny sy ny fiteniny. Na izany aza, atambatra ny nosy iray Madagasikara ary ampiraisy ny fiteny iray. Tsy mijanona hatreto anefa ny olana teraky ny fahasamihafana eo amin'ny endrika sy ny anarana. Eo amin'izay fahasamihafana eo amin'ny anarana izay, ireo mpino silamo mitondra ny anarana avy amin'ny finoana ity no isan'ny lasibatra amin'ny fahafahana mizaka ny zom-pirenena malagasy. Hita izany eo amin'ny fiainana andavanandron'izy ireo, indrindra amin'ny fotoana hikarakarana taratasy-panjakana.
de 1er janvier 32 décembre 90 lasa extrême loatra za aloha ataoko hoe 70% ny olona mitondra anarana musulmane na anarana hoe araka teneny araka fahinoko ny misy ata namana mitondra anarana vazaha reny sairany io izava misy mihitsy hiainana amin'ny fagnamboarana taratasy raha vao tonga fangano gasy raha mety toerana anankiray zay na eo zavatra gasy moa anao ty oleroa inona moa ty mahagasy anaty ty haiko le tare sa le ino ka zavatra zay fa tegna ny betsaka ny miaina an'io zavatra io amin'ny fikarakarana taratasy na passeportnao misy mety raisinao raisin'ny pieno hoe blague ty zavatra ty fa mitondra fivavahana an-tegna koa tsy voatery zay tsy maintsy miteneny marina fa ny rehetra natao tsy maintsy hiteneny marina misy aza ampiraina era malagasy ry tandra zany malala ka misy mihitsy io fasahiranana io amin'ny namana maro hoe magnamboatra taratasin'izy ireo fivoriam-pokotany tongavanareo vao de ahoana moa natongavako any de za mandeha fokotany ao aza sahiraniny ko ninina de ataovinareo any fa vitanareo vitatsika jiaby. Tsy manana ny fomba mpivavahana manokana ny malagasy na ny fivavahana kristianina na ny fivavahana silamo dia samy avy any ivelany avokoa. Tsy ny fivavahana araka izany no hamaritana ny mamalagasy na tsy ny olona iray. Gasy zany atsika gasy aloha malagasy aloha zay voe finoana satria nahoana atsika teto Madagasikara ny tsy nanana religion fa nanana fomban-draza matsikatsika ta théorina za nitonga musulmane zany zavany musulmane zao ty ankalaza fa arivo taona natongavany teto Madagasikara ta théorina tonga ny kristianina ka raha ohatra nandroany ka mitondra anara musulmane za tsy gasa tia zavatra tiako tenenina Moïse Jésus Mahomet na Muhammad Musa Aisa Muhammad izy telo mirahalahy reo izay hoe lohan'ny fiangonana lehibe eto ambony tany juif kristiana musulmane tsy teraka ray amin'ny région eto Madagasikara tsy teraka amin'ny 6 provinces tsy manana tavony na razamben'izy ireo tsy manana tavony amin'ny ray amin'ny 22 régions na ray amin'ny 6 provinces fa tavony avy any ivelany daholo izy ireo tsy malagasy akory fa maninona anty hoe ro lazaina hoe raha ohatra ka religion anankiray tsy gasy fa religion anankiray ny gasy jiosy ny sasany arabo ny anankiray teraka tany Egypte ny raiky teraka tany Nazareth ny anankiray teraka tany Lameka tsy ao anatin'ny carte ny Madagasikara ny zany tany telo zany Israel tsy anatin'ny carte Madagasikara Egypte tsy anatin'ny carte Madagasikara Arabie Saoudite tsy anatin'ny carte Madagasikara fa maninona ny tenenina fa hoe ny olona manaraka religion anankiray ty io no gasy inona no mahagasy izy fa religion io safidy io ara-pinoana tsy zay mihitsy no exigena olo hoe ilazagna le olo fa tsy gasy izy satria nagnaraka religion. Ny sakatsakana sy ny fanavakavahana tahaka ny mitranga eto Madagasikara ny amin'izay lafy ny fizakana ny sopirenena malagasy zay no isan'ny antony sakana ihany koa ho ny fampandrosoana ny firenena voakasika izay avokoa na ny lafiny sosialy na ny lafiny toe-karena na ihany koa ny lafiny politika. Ary io zavatra io raha dinitsika ane manana sens de blocage de développement des pays mihitsy ane. Imagine zao ty namana karana manana anarandreo reo fa karana ni misy foko anankiray ny navitaoriny karana teto Madagasikara izay fantatratsika zany tsy laiko akory ny tenenako an'izany hatram'izao da razambe ndreo zany zao mbola tsy gasy ahoana moa no anaovanao investissement amin'ny toerana tsy anagnanao garantie za zao un musulman raha ohatra ka mana aio anarana izy nefa ny tsy gasy sarotra aminy any agnano investissement lehibe eto satria tsy mahatsaro tena tompony tany izy blocage économique tsisy varana zay izy androtsaka vola na ampiasa vola eto satria tsy manana garantie zay blocage politique tsisy varana koa sasany zay ndrainjany rahara politique mirahara pirenena fa hoe nanina natao inanao tsy gasy na tonga eo aza anao ine musulman ary le magaga de tiany raha ohatra za zao nazo toerana de izy hoe misy musulman anankiray ao nefa ny religion hafa manino tsy tonina hoe misy ranona religion tonony tsy manao religion izy fa tony misy gasy ao tonga amin'ny amiko za moa fa navy vice président ny institution FFM ta fotoanandrana misy musulman anankiray hoe vice président ny FFM fa ho an'ny olona manambola ka ohatra tereny izy handreny ny sopenina malagasy
dia amin'izay fotoana zay mora antsika manaramaso ny fandehan'ny toekarena manontolo ary tsy afaka hiafina ambadiky le tokeo zoam-pirenena vahiny intsony izy amin'izay fotoana zay fa dia atsika reo ary raha malalany fa nitoekarenany miakapobeny opérateur zareo ka tsy tsara ve raha ohatra tazomontsika amin'ny zoam-pirenena malagasy izy dia manaraka ny didy tsika eto Madagasikara mora antsika no misitraka io zany mety tolotso azo na miresaka arakasany na miresaka toekarena amin'ny akapobeny. Manoloana ny fanavaozana atao tamin'ity lalàna vaovao ity, efa nisy ny fepetra mifandraika amin'izany ho amin'ny ramasofon'i Madagasikara ny ivelany, ny amin'ny fikarakarana ireo vehivavy malagasy, ny amin'izay famindranana ny zoam-pirenena malagasy amin'ny zanany izay. Mikasika ny anay manokana eto amin'ny ministeran-draha raham-bahiny zany, misy ny sampan-draharaha, ny raharaha consulary sy ny juridique moa zany, service des affaires générales et juridiques et consulaire. Dia mifandray akaiky amin'ny maso ivoantsika ny ivelany rehetra. Marihana eto moa zany fa ny maso ivoan'ny Madagasikara rehetra ny ivelany dia mitazona registre ny état civil, izay iraketana ny fahaterahana, iraketana ny fanambadiana, iraketana ny fahafatesana. Marihako eto fa ny ambassade ihany zany maso ivo malagasy mitazona ny boky io, fa ireo consul honoraire izay tsy mpiasa mpanjakana malagasy dia tsy afaka mitazona ny boky io. Ny boky io moa zany dia tazonin'ny ambassade sokafana manomboka 1er janvier dia midina ny faha 1/3 volana décembre isa-taona. Dia alefany aty reo boky 2 exemplaires reo aty amin'ny département aty amin'ny Foibe zany alefa ho tsarain'ny ministère fitsarana, rehefa voatsara avy any izy ireo dia averina any amin'ny ambassade nandefa azy mba hanao lefa izay zavatra tokony amboarina zany le fanitsina. Dia rehefa avy eo averina aty amin'ny Foibe indray ny exemplaire anankiray ho archive. Na izany azy, misy ny antota taratasy alefa mivantana aty anivon'ny ministeran-draha raham-bahiny eto Madagasikara noho ny antony maro samihafa. Anjaran'ny ministera kosa amin'izay fotoana izay ny mandefa ny antota taratasy eny anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Zany hoe hatramin'ny nivoahan'ny lalàna iny moa zany dia efa nampahafantarina ny ambasadetsika isan'isan'ny vetimbetin'ny lalàna iny dia anjarany zareo any zany mba manetsika antsika an'ilay teratany malagasy amin'ny hoe fomba azahoany an'ilay ny azahoany zanany ilay zoam-pirenena malagasy. Teratany malagasy tsy tsy misy ambassade na lavitra ambassade zany dia ny fanao zany fanaon'izy ireo dia alefa mivantana aty ministeran-draha raham-bahiny ny dossier ny fangatahana. Dia araka ny lazaiko teo moa zany izay no mampita azy any amin'ny ministeran'ny ady tany sy ny ministeran'ny fitsarana. Ny olona efa ampy-taona fa tsy ny ankizy intsony io zany dia ireny zany mandalo amin'ny ambassade dia raha alefa ny ambassade aty dia izay mampita azy any amin'ny ministeran'ny fitsarana mi-instruire ny dossier fangatahana zoam-pirenena zany hoe indray moa le nationalité zany filaza azy. Na izany azy, mbola manana fahasarotana ihany ireo vehivavy métis mpikambana ao anatin'ny association des métis ny amin'ny fampahafantarana sy ny fampiarana io lalàna io. Gazety mpanjakana antsika anie izy ny mamaky azy any amin'ny tany hafa any sarotra be. Anjara le manam-pahefana rehetra ho indrindra ny masovoa rehetra manamparitaka an'le vaovao ary manamora ny fandehan-javatra fa tsy hoe ohatra ny ankasarotana foana zay le tena hatrizay dia izay le problème mantsy nisy tao amin'ny ray aman-dreny ohatran'ireny fa na ny be taraina na ny azona ety amin'ny association masy zay lehibe taraina ny azona. Anjara ny fanjakana laza hoe amin'ny masovo zafady asa ny ora officialy izay ora officialy tsy maintsy fantatra ka enjy any ny ora iny hoe mazava tsara hoe ohatra hoe amvalina mivalosatra amin'ny sify tsy mampanina ane le ora izay fanasokafany fa rehefa tonga le ora mba misy olo le ore fa dia le olo lavilavitra mivezivezy sarotra be ane zany ary tsy hoe avilavitra ary hipetrahany amin'le tany koa zany dia volona tsy misy mandeha hotely ankamora loatra
raha tsy amorana le zavatra de sahirana na le olona de very fotsiny le tombosoa zay le mampalahelo fa isan'ny teboka-avgoavana tsiana sy mpanovana mikasika ireo tsy manantsy tamonina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Atsaivina nefa tafiditra ho isan'ireo firenena tokony hanafoanana tranga tsy fananatsata i Madagasikara araka ny napetraky ny firenena mikambana. Firenena maro anefa amin'ireo tsikelikely amin'ny fanafoanana ny tranga tsy fananatsata izay maneran-tany. Ny tenako manokana moa zany anisan'ny etsiketsika mihitsiny amin'ny atokavana amin'izay famezana zoom-pirenena malagasy an'ireo apatride zay ny ray aman-dreniny efa teraka teto amin'ity firenena ity taloha ny 80 raha marina ny fahafantarako azy manokana de be da be ny ro izy ro tonga tany tamin'ny taona 1800 tany tamin'ny andron'ny mpanjaka gadama voalohany de fa nisy ny fatokavan'ny toko hoe ny comoriana sy ny indiana tamin'izany fotoana zany zay ny tahanany dolo ro tonga reo ka za zany manatena hoe mba raisina amin'ity taon'ity na amin'ny taona ho avy mba jerena akaiky ny mikasika ny roa apatride reo fa mizatra mampalahelo de ity ngamba fitanareo ngamba reny oronatsary navoaka zareo to amin'ny zareo to amin'ny focus ohatra dia mahitana takatra hoe le olona sahirana le ataontsika hoe comoriana na le karana sahirana na le sino sahirana no tena tsy manana izy io fa ny manambola dia efa niezaka nazy zoom-pirenena hafa ka tsy aleo ve reo madika reo mba ampiny. Lafiny zavatra maro no tokony jerena ny amin'ny fanavaozana ny lalana amin'ny fizakana ny zoom-pirenena malagasy. Sokajiny olona samy hafa ihany koa araka izany no tokony hiarentana ny amin'ny fanafoanana ny endrika tsy fananatsata eto Madagasikara. Fa ny zavatra atsika tenenina hoe mba jereva aloha le ka le olo ohatra olona zay tenentsika fa mana 3 génération 4 génération eto Madagasikara na karana io na comoriana na arabe na nininy feviny zany hoe tsy jerevantsika le hoe le anara fa gasy izy de hoe amaivano zay zavatra zay mpanao lalàna ny fantatra ny zareo mpanao lalàna za moa tsy mbola atao amin'ny mpanao lalàna fa mpanao lalàna amin'ny commune any nataoko tamin'ny conseil municipal fa zareo député ny sénateur mahalala an'izay hoe tiano atao mba hoe anamaiva eny nampanarana mesure d'accompagnement ary ny fotoana anaovagna izy io ny tokotro misy ny commission mixte atsangana zao hoe ty mpanao lalàna ianareo zany ohatsika député sy sénateur atsovy mpahay lalàna hafa izay hoe tsy ao anatiny tsy député sa tsy sénateur izy zareo mpahay lalàna ary atsoa koa iza reto hoe opérateur économique izay hoe sa tsy ao mpanao lalàna izy tsy atao mpanao lalàna magistrat ty volaniko eto juridique sy ao mpanao lalàna loi le député fa opérateur économique izy ary atsovy koa le olo zay hoe manana maizy izy eo amin'ny fiarahamonina hoe maharaka fandehanana toe-dara eo agnivon'ny fiarahamonina miara-midinika eo zay ny le mahagasy miara-midinika eo zany atsika fa raha ohatra hoe iantso député anao misy député ny tsy mena an'izay tsy mahafantatra an'izay misy fatra tsy miala tsy mala an'izay izy donc hita fa maivana de omenao tsigny ve izy anao an'izay ino ny enana ka ataovy antsoy ny rehetrarehetra antsoinao quand za koa miteny rehetrarehetra tsy hoe olo zato na arivo antsoina eo fa hoe mba misy olo teny any bon ity ny opérateur économique les concernés zany antsoina ino marina zavatra misy mba tsy ho lasa barana koa zany firenena satria firenena tan-dalàna atsika zay moa mbidredrentsika hoe tsy manadalàna reny tsy manadalàna ty ka antso eo zareo eo koa ny mpanao politique zareo mpanao politique mahafantatra atsika fa izy mahay véhiculer le maha-politicianina azy zay. Misy ihany koa ireo sokajin'olona efa tokony hisitraka izay zoom-pirenena malagasy izay ka isan'izany ireo mpiavy efa nonona nataonany maro teto Madagasikara lalana hafa kosa no tsy maintsy izorana ho an'ireo olona mangataka fizakana zoom-pirenena izay. Raha ny eritrereto manokana aradraginy zay raha fahitako azy de ireo zay teraka teto amin'ity firenena ity taloha 90 sy 100 ireo sy ny taranany ireo tokony hisitraka le zoom-pirenena malagasy fa ny olona rehetra tonga taorinan'io dia mety mahazo ny atao hoe naturalisation izy raha ohatra navita be tamin'ity firenena ity dia mety azo ny fanjakana atao azo naturalisation rehefa manao fangatana arak'izay izy na misy manolotra raha mifaniriko de hoe ireo le taloha 90 sy 100 zany ireo no mena tombony zany mba azo le zoom-pirenena de ny tarana mety hoe foko fa 70 zany dia ny karana ny comoriana ny sinoa mety atsaiky natabatra reo na hoe misy hoe foko fa 20 sy fa 120 zay samy manana fomba mampanao be reo tsirairay avy reo
dia amin'izay fotoana tsy hitako zay maratsa zay a fa fotoana zao tokony maraha intsika eto Madagasikara tokony mifankaty a tokony mifanampy a falasoa. Ankoatra ny fanomezana zoam-pirenena amin'ny alalan'ny fampiarahana lalàna, misy ihany koa ny atao hoe naturalisation na ny fanomezana zoam-pirenena amin'ny alalan'ny didim-panjakana no ny antony maro samihafa nefa mbola misy ka naturalisation hatramin'izao. Marisarisa zany ny gouvernement sy ny fanjakana malagasy amin'ilay naturalisation dia rehefa tsy mahazo naturalisation ianao tsy naturalisé zany ianao nefa ianao tsy mahazo nationalité hafa dia apatride ianao zany. Naturalisation zany a nationalité a omena amin'ny alalan'ny didim-panjakana. Ny didim-panjakana ny fanjakana zany manome anao mi-octroyer anao via ny didim-panjakana hoe naturalisé anao. Tsy mitovy amin'ilay nationalité d'origine zay le fanteniteny tonga dia mahazo nationalité d'origine le olona ohatra hoe le zaza anankiray rehefa manana reny na ray malagasy fotsiny tonga dia mandeha fotsiny izy dia mahazo an'ilay nationalité izy. Fa ny naturalisation ny fanjakana no manome anazy dia donc zany rehefa manome izy afaka tsy manome koa izy. Io aloha misy antony maro be atao ambadika atao matona tsara atao ministèren'ny fitsarana izy io a satria misy foana nge ny fanararaotany rehefa tsy mazava tsara masy ny cadre juridique ametrahana azy a na tsy mazava tsara le rafitra dia misy manararaotra mino fa efa andalana izy io a na tenanay mba manana olona manana mahisasa atao firenena mba tianay mba atolotra mba hazo ny zoam-pirenena malagasy satria na vita be tamin'ity firenena ity a na ataoko hoe vazaha izy fa na vita be a mba te hanolotra koa zay fa io no fandaminana io mana teny zay fa atsoatsy a voava ihany olana io e. Maro ny fomba ahazoana zoam-pirenena na malagasy izany na vahiny. Misy ihany koa arak'izany ny tranga mety haveriny zoam-pirenena. Antony hoe lehibe amin'ny ankapobeny mety haveriny zoam-pirenena malagasy. Le fahaverezana nationalité moa zany raha amin'ny code de la nationalité malgache le lazaintsika amin'ny teny baiko hoe déchéance dia misy karazany anankiroa. Voalohany zany na fangatahana tsy hizaka intsony zany ny nationalité malagasy. Iny moa zany dia voafaritra mazava tsara ohatra hoe misy vehivavy izay manana nationalité malagasy manambady izy zany olona nationalité hafa dia tsy mipetraka intsony eto Madagasikara dia afaka mangataka izy zany ny anariana ny nationalité malagasy. Ny faharoa moa zany rahantsika mahafantatra fa misy le hoe acquisition de la nationalité par naturalisation dia iny zany raha ohatra ka misy condamnation mikasika n'iny olona iny zay naturalisé malagasy ka condamnation mikasika ny atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'état zany dia zay no mahatonga azy ho afaka koa zany prononcena ilay déchéance de la nationalité. Iny zany tsy amin'ny fangatahana no anaovana an'ilay izy fa ny fanjakana malagasy mihitsy amin'ilay fanenjehana no mahita fa tsy mendrika intsony zany le olona ho malagasy dia manao an'izay hoe déchéance de la nationalité na lay olona mangataka ho verezina n'ilay nationalité zany na lay olona tena hoe afa mifanenjehan'ny fanjakana malagasy mahatonga azy ho very nationalité malagasy dia tsy maintsy prononcena par décret zany no anaovana an'izay zavatra zay. Iny moa zany décret pris en conseil des ministres no ilazana an'io zavatra io. Vokatry ny fahaverezan'ny zoam-pirenena malagasy very avokoa ireo zo mifandray amin'izay zoam-pirenena izay. Ho an'ireo olona very zoam-pirenena malagasy tsy afaka hirozaka hovidiana intsony izy, tsy afaka ihany koa tendrena amin'ny asa-panjakana isan-karazany sy ny maro hafa. Ankoatr'izay tsy azon'ny fanjakana takiana amin'ny intsony ihany koa ireo adidy mifandray amin'ny zoam-pirenena izay toy ny fandova-kevitry, ny fitsarana miaramila sy ny maro hafa. Sazy nataon'olo tokana ny fahaverezan'ny zoam-pirenena amin'ny ankapobeny. Na izany aza misy ny tranga mety hampihitatra ny sazy ho an'ny ankohonan'ny olona very zoam-pirenena. Les pertes de la nationalité zany individuelle foana iny fa lalàna zany dia mamaritra hoe afaka hitarina any amin'ilay vady aman-janany zany les pertes de la nationalité izany hoe mazava kosa nefa tsy nationalité d'origine malagasy zany lay an'ny vadiny sy lay an'ilay zanany fa nationalité zany par naturalisation ihany koa satria raha ohatra le olona anankiray very nationalité malagasy zany no tsy malagasy fa le vadiny zany no teratany malagasy dia mazava ho azy fa tsy afaka esorina aminy zany zay. Ny antony dia lalàna internationale mihitsy ny mamaritra hoe tsy azo atao zany hoe manao apatridi
na hoe fanariana zo izay a zoa ny aingany le olona zany hoe malagasy izy teraka teto ary malagasy raisy reny dia tsy afaka verezinao zany zay nationalité an'ny malagasy zay. Ny certificat de nationalité ihany no porofo mivaingana ahafantarana ny mahamalagasy ny olona iray. Ny eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany no mamoaka io certificat de nationalité io araka ny fangatana ataon'ny olom-pirenena tsirairay. Ireto avy ny azo taratasy takina amin'ny fangatana certificat de nationalité eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ho an'ireo olona teraka talohan'ny 20 jona 2025 ny kopia lava sy ny fanamangina-ponenana eto Antananarivo ihany no ilaina. Ho an'ireo olona teraka taorian'ny daty kosa kopia lava miampy ny fanamangina-ponenana eto Antananarivo miampy dika mitovy amin'ny pejy voalohany amin'ny sora-piankohonan'ny Ray aman-dreniny mpangataka na ny kopia lava ny sora-panambadian'ny Ray aman-dreniny mpangataka miampy sarany arivo. Telo andro aorian'ny fangatana kosa no azo raisina ny certificat de nationalité. Ny fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana, ny fanamboarana passeport malagasy, ny firotsahana ofidiana, ireo amin'ny ankapobeny ny sehatra ampiasana io certificat de nationalité io. Raha ny antotanisa azo avy eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo, manodidina 10 isan'andro ny fangatana certificat de nationalité voaray amin'ny andavanandro ary maheno zato kosa izany amin'ny fotoana fanaovana fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana. Anjaran'ny firenena tsirairay araka izany no mandray tanana ireo olona tsy manatsata eo aminy. Ho an'ny HCR na ny Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés manana hatramin'ny taona 2024 ny firenena tsirairay ahafahana mikarakara sy manome zo-pirenena ho an'ireo olona sokajiana ho tsy manatsata monina ao aminy. Mba ho fanajana ny zoma olona araka ny voalazan'ny fanambarana eran-tany ho an'ny zon'olombelona manoloana ny tokony hananana zo-pirenena. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny mamarana ny fandarana androany. Azadiny fa azonao atao ny manaraka ity fandarana ity ao amin'ny tranokala TV teboka KOLO teboka MG. Azonao atao ihany koa ny maneho ny hevitrao amin'ny alalan'ny page Facebook ny KOLO TV FM. Misaotra anao ary nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.